Lasitsika ary ny tenanay moa ao ny maha pasteur kasikety maromaro, ao ny maha analyste politique ihany koa, de ao ihany koa ny kasikety natao hoe sentinelle. Za tsy de tia mampiasa an'ilay terme hoe lanceur d'alerte satria samy manana ny approcheny, fa sentinelle biblique amiko. Amin'ny baiboly moa de ny hoe mipetraka ery am'lay tour d'ivoire ambony be ery, ery am'lay fitazanana, ka raha vao misy loza tamy dia rôle-ny sentinelle ao amin'ny bokin'i Ezekiela no rôle ka dia j'assume ce rôle de sentinelle. Bon, tsy janonay la satria anaty asa io fa noho ny hoe nahazo vaovao vao milatsaka vao zao, zany hoe vao mafana be dia tsy andryandry aho satria rapitso ty zavatra ty no hitranga. De noho zany dia nanay no ataonay tonga mialoha ny filazana zany mba ho fantatritsika vahoaka malagasy tsy ho tompo-trano miono amin'ny zavatra miseho anivon'ny firenena na hiseho eo anivon'ny firenena. Inona le resaka? Ny resaka eto dia toy an'le raharaha sinoa any Ambobao, le hitanareo le nisy micmac be dia be teo hoe tsy avy amin'ny présidence, avy amin'ny présidence, de aveo rehefa voapirofo fa tsy avy amin'ny présidence fa olona misandoka hoe iraky ny présidence. Tsy hay intsony zay marina am'izy. D'ailleurs personnellement alohan'ny ilazako an'le vaovao eto dia misy zavatra mampieritreritra anay ihany matetika rehefa misy mission service secret zany milalànany mission service secret maneran-tany dia inona ny zavatra misy, ny zavatra fanao de zao hoe raha sanatria ka tratra ianao any am-panaovana mission satria mission top secret zany hoe tsy officiel l'izy fa officieuse, tsy mission officielle, zany hoe misy ordre de mission ara-panjakana fa misy ny mission officieuse zay ampanaovan'ny olon'ny fanjakana. Averiko ndray, misy ny mission officielle raha-panjakana dia misy ordre de mission ara-dalàna, fa misy ndray ny mission officieuse zay tsy ara-panjakana fa olon'ny fanjakana no mampanao an'le izy pour un intérêt personnel ho an'le olona eo am'le toerany mpitondra. Ka mampieritreritra anay ihany situation iny alohan'ny lazako ny vaovao eto ary tohatrany manamarina an'le izy zay hypothèseko zay ty vaovao ho azontsika eto ty ho lazaiko anareo le vaovao hoe amina mission officieuse fa tsy officielle raha tratra ianao dia hifanarahana hoe tsy mahazo mitonona hoe iraky ny mpaniraka officialy fa ataovy hoe amin'ny anaran'ny tenako. C'est exactement tenen'le namany iny hoe zaho izy tsy ny ranona fa zaho noho ny fitiavako tanindrazana. Impossible olona lambda sahy hanao viveriny ainy amina zavatra périlleuse ohatran'ireny, impossible. Fa io a mode opératoire maneran-tany hoe raha misy mission officieuse fa tsy officielle, efa mazava amitsika aby fa samihafany, dia tu te débrouilles. Ary fanao sasany aza amin'ny tany service secret dia éliminena mihitsy ilay olona raha sendra tratra, tsy ilay olona nahatratra azy no éliminer azy fa le mpaniraka no mi-éliminer mba tsy voan'ny information. Affaire Epstein, fantatsika tsara, rehefa tratra le Epstein tany am-ponja dia lazaina fa maty tao am-ponja. Tsika malala tsara fa affaire gros dossier reny dia officieuse, zany hoe misy olona voakasika ambony manao zavatra maloto sy masiso ka rehefa tratra lay noyau, le maillon faible de sao de amoaka secret de éliminena izy. Fanao eran-tany zany. Za tsy miteny hoe zay fa hypothèse mitranga le izy. Za zany nanameritreritra hoe ny zalahy iny nandeha moa ny communication ny olona hoe misy mandoto ny flou hoditra akondro sy sisa, hypothèse daholo zany. Fa hypothèse tsy azo écartena ihany koa hoe sao lahy ka misy olona maniraka ihany avy ao ambony ao fa rehefa tratra de hoe mialatsiny am'le terme à chacun sa merde. Zay le izy, à chacun sa merde. Donc tu te débrouilles, azo monnayevana ihany koa hoe omena indemnité de risque na indemnité de perte. Hoe be de be ny olona am'izao fotoan'izao lazaiko anareo hoe masahy manao kamikaze ny tenany mihitsy migadra dia mihinana ohatra hoe tsy maninana mihinana 10 taona fa omena 2 milliards rehefa aveo vitan'ny olona zany am'izao andro sarotra zao. Za tsy miteny hoe zay tika ty fa hypothèse hoe aloha zava-tsara resaka sao izy indray hamadika ny resaka hoe mi-accuser pasteur Jean-Luc fa hoe misy an'izao. Ka io hypothèse io tazomiko jusqu'à la preuve du contraire.
satria nahoana ty am'izay le information milatsaka vo nilatsaka avao zao information voarainay zany zay tsy afaka mamoaka ny source anay zay fa teneniko eto le izy dia misy taratasy tonga indray avy amin'ny chef de avy amin'ny service de renseignement et des enquêtes zany lo 4S 24 rue Rapatsalahy Paul Antanimena Antananarivo convocation ho an'ny reto sinoa reto indray avy amina service de renseignement et des enquêtes lo 4S 24 rue Rapatsalahy Paul io convocation io de mampiantso azy manao hoe ovakiko amin'ny teny frantsay le izy monsieur muni de votre carte d'identité nationale vous êtes prié de se présenter au bureau du service de renseignement et des enquêtes 6 au lot 4S 24 rue Rapatsalahy Paul Antanimena le jeudi 16 juillet rapide zany zay mahatonga ana manao l'élève d'urgence 16 juillet à 9h pour être entendu par rapport à l'origine et la détention de la machine pour la fabrication des billets de banque. Ah ouais, et nous ça, vous avez le droit de vous faire assister par un avocat pendant votre audition au terme de l'article 53 du Code de procédure pénale, modifié par la loi 97-036 du 30 octobre 1997. Tout refus d'obtempérer, ça fait discret, tout refus d'obtempérer constitue une opposition à fonction, infraction prévue et punie par les articles 35-361 du Code des douanes que mon service ne manquera pas de constater. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. You service you dia eo ambany fiadidiany ministère de l'économie et finances, secrétariat général, direction générale des douanes, direction de la surveillance des douanes et service de renseignement et des enquêtes. Voilà. Io mpianona sika tsisy problème raha fijery azy hoe taratasy en bonne et due forme. Misy signature, misy cachet. Mais il y a un grand mais. Le grand mais de ity. Rehefa ity affaire ity nefana efa eo apelatanan'ny l'ancien l'enquête am'izao tsika am'teny zao de ny section de recherche criminelle ao fiadanana. Section de recherche criminelle au fiadanana. Izy no mandaté officiellement par la présidence manao ny enquête suite ny ty affaire ty. Averiko indray le officiel zany eto. Ni service officiel ara-panjakana légal tondrony lalàna tondrony présidence section de recherche criminelle au fiadanana. Comme par hasard misy service hafa indray en parallèle manao convocation an'ireto olona reto hanao enquête azy ireo en parallèle ny fiadanana. Question qui se pose, iza zany no mibaiko aniza? Faharoa, rafitra inona no mifehy ny rafitra ny service de recherche criminelle? Zay foana le tenenina eto hoe ny problème au Madagascar ao dia ny rafitra informel no mifehy ny rafitra formel. Ce qui veut dire nous vivons dans un pays anarchique. Aiza ny respect ny droit am'izany fotoana zany? Raha tsy nisy an'ity section de recherche criminelle ty tao fiadanana ty nandray ny affaire izay nitondrony ny présidence dia ça paraît normal ilay zavatra lazainy eto. Kanefa de mampieritreritra zany io. Tsy possible isy OPJ anankiroa zany. Hoe ny ray avy any amin'ny service de recherche criminelle any fiadanana de ny ray avy am'izany atao hoe zay tsy fantatry hoe aizy io inona io de inona io service de renseignement et des enquêtes io eny am'izany lo 4S 24 rue Rapatsalahy Paul eny Antanimena zany. Tsy possible, tsy misy zany service roa misy OPJ anankiroa zany, ray ihany no misy. Fanontaniana mipetraka aminay zany de ity. Inona zany ty zavatra atao ty?
sanatriavina zany ve tadiavina à tout prix hanadiovana n'ilay zalahy nanao ny nataony teo dia ahodina par tous les moyens le zavatra misy krika matanjaka be ve zany any ambonimbony any ny version officielle omenatsika hoe tratra efa nalefa any amponja ilay efa MD ilay olana nanao an'izy nefa zao retournement de la manivelle contre les victimes. Azonareo ve izy zay natonga nametraka fantanina teto amin'ny statut hoe mba fantanina petraka za rehefa metraka fantanina ozy izy ny fitenin'ny vadiko zay hoe rehefa ny vehivavy ozy izy mametraka fantanina de efa fantany zay ny valiny de za koa mba nindrana an'izay stratégie ny vehivavy zay matoa za mametraka fantanina eto tsy hoe olona tsy mahalala fa efa mahalala d'ailleurs vao nametraka le fantanina de efa nazo ny renseignement rehetrarehetra taty amiko sao de verinareo fa hoe atya Belgique raha manatombotso jean luc de fo kely ty tanako ty za tsy manambola za tsy mana basy za tsy mana russe fa za manana relation ary ny relationko de relation de cœur fa tsy relation d'autorité hoe za manambola de zay aseko alany sandroko nana zany ny sandriny fo no miasa eto tsy metsika eto am'ty braoko ty de tonga eto dao ny information rehetrarehetra ary tsy mba information à gauche à droite fa information de source primaire nametraka fantanina hoe ny olona zay lazana fa voasambotra ka hoe efa en détention provisoire na MD na tsikotsony tena antoko ve tsy adala RGL mametraka an'ireny tsy adala ny RGL raha mametraka ny fantaniny fa efa manana valiny izy fa ireny natao hoe atrape nigo vao mitsiraparapakeo ianao de enao manao an'le adalana tonga de tratrako ka eto ny fetraka ny fantanina hoe inona ny tiana ho atao am'ty fampiatsoana eny an-tany mena rapitso ity nefa efa misy service officiel mandraikitra le raha raha iza zany nareo ambadiky nio affaire io donc monsieur le président de la république de la refondation votre autorité tsy mipetraka misy olona zany manana fahefana en parallèle aminao eto amin'ny tany sy ny firenena sanatria la sao de zao mahatonga le hoe filoham-pirenena anankidimy io ane erreur anareo io manao filoha anankidimy io e za tsy miteny hoe ray amin'izy efa da fa iza no manana fahefana hampiantso olona akoatra ny filoham-pirenena izay efa nampiantso tamin'ny alalany service officiel iza donc votre autorité monsieur le président est remise en question hanao inona ny fikendrena amin'io hanao extorsion de fonds reve sa ve hanao retournement de la situation mba afahana il faut sauver le soldat zay trateaka de aveo mody hoe naniratena fitiavana tanyrazana za naniratena fa tsy nisy naniraka aisa tsy mariny zany za tsy mihina zany hoe tsy nisy naniraka zany nisy ary la preuve ity zavatra ity pourquoi misy an'izao OPJ anankiroa ne nous prenez pas pour des cons désolé avec l'expression donc inona marina ty raharaha ty ny afarany ty raharaha ty de lasa gate ambobao gate ta voalohany de lazaina hoe non bandy somary mitapitapy miadaladala ary misy fahamarinana any angamba ny teny le ranga iny teny hoe za no tadiavinao lotoina anatin'ity ary tena marina ny teninao ianao no asaina mitondra ny rihatra fa ianao nisy naniraka ary izy io maniraka io de olona manana fahefana ary mampiasa ny appareil d'état toy ny service na ity l'exécutive ty taratasy ity toy ny service ina anarany teo de renseignement et des enquêtes au niveau du ministère de l'économie zany hoe en contourne zany ny fahefan'ny service de recherche ao fiadanana azonareo le tiako atokavana no zany dia za tsy hijanona eleto fa atsipy ny teny eto hoe hivadika amboibao gate ty raharaha ty
ampisaringotra anareo mpitondra ka manao an'ity antso avy ty aho en tant que sentinelle ho anareo amy présidence fantatry fa miaino ahy ianareo jereo akaiky ty zavatra ty fa raha ty mitohy lavitra tsy amelanay ho ataonay l'affaire du siècle ty ho ataonay gate ty et me connaissant je suis un homme acharné en matière de justice parce que je suis incorruptible. Oui, c'est ma passion la justice. Donc régleo ty zavatra ty fa misy olona mampimebe ao aminareo amin'ny fitondranam-bola eo misy fahefana parallèle amy PRRM misy fahefana parallèle amy rafitra formel misy olona zany a noho ny titre sy fonction ananany de mampiasa ny appareil d'état mba ahafahana amy sauver an'le soldat so sanatrika potra ny adalàna ty ara my réflexe za manganaka arovy io zalahy io na dia nanao ratsy azy fa tsy fantatra ny anjo azy raha ohatra ka mitsifotra ty affaire ty satria any aminazy ny lakile raha manino zany le zalahy iny de mazava be hoe iza nanao an'le zavatra fa tsy possible mihitsy na de olona citoyen mafana fo hoe tiako mitandrazako fiarovako ny président de naniratenao fantatry fa tsy mety fa nanao ihany aho tsy mariny zany fa misy ho any atao hoe opération officielle ary misy ny opération officieuse de ny opération officieuse de hoe raha tratra la de merde avany akombony ny vava la loi d'omerta zakao ny vokany dia indemniseny lahy zay le mode opératoire fanao eran-tany de ny fanontaniana mipetraka zany iza io olona maniraka an'io bandy io de nefa ny indice eto ambadika eto zao olona manana fahefana c'est pas sy olona ery amy justice zany io. Donc monsieur le président avec tout le respect que je vous dois même si tsy mitovy hevitra ary tsika sy anao fantatrao tsara fa za tsy d'accord amy politique anao za tsy mitena za tsy d'accord aminao fa ny politique anao tsy d'accord amy politique anao fa pour cette fois-ci vous êtes en danger ny pouvoir anao de za zao a ny plaidoyer ho anao en danger ny autorité anao plutôt fa tsy ny pouvoir satria mazava be zany fa misy fay parallèle ao aminao ao izy io ary faharoa arovy le zala lazaina fa voasambatra i koa mbola resakafo iny mampieritreritra satria raha ohatra ka mitsifotra ty convocation rapide ty anahoana zany io zalahy io zay tsy fantatro farany de hijanonao mety hitenonareo ka pasteur ka hitanao kosa ane nisy an'le affaire phobie de rariny sitsiny kosa raha mba hanaovana fanadihadina tena marina ny fanadihadina na iza koa de mba nametraka za fantany zany fa ny aoka par information officielle avy amy responsable ny service de recherche criminel fa tsy hoe ho ianina na ho ianina fa avy any amy source affaire efa taloha iny resaka phobie iny fa tsisy idirany am'ty fa nienjana be ry zalahy mpanao récupération hoe andao averina indray de navoaka tamy Facebook hoe ireto le nanao an'le affaire phobie de amizay zany hoe justifie hoe ka rehefa nisy nanao phobie ka normal za citoyen ty tandrazana afaka manao intervention zay tsy azo atao na de zany azy fa ahafahana manalefaka an'le charge sy minimiser an'ilay dégâts teny ny responsable ny service de criminel hoe tsy misy dirany io mihitsy fa efa affaire taloha io zay tsisy dirany fa eto moa zay le manao lecture anachronique atsika il faut sauver le soldat de avoka daholo ny archive rehetrarehetra de ohatrany hoe zavatra voamaly fa zavatra efa taloha iny zay terena hifandray am'le affaire atao ambomba zay no alerte natonga ana niditra vonjy maika eto mbola tsy prévu ty fa hanao TikTok ary ariva andray tsika miditra amy resaka thématique andray resaka fomba fijery politique fa tsy ohatreto fa ty natao ty tsy prévu
fa napetrako eto fo satria noho izao vaovao voaraintsika izao hoe ahoana io a Andriamatoufroa sy nareo présidence ity fampiatsoana rapide 16 amy 6 ora eny amin'ny service de renseignement et des enquêtes eny an-tanimena lo 4S 24 rue Rapatsalac-Paul ty sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, secrétaire général, direction générale des douanes et direction de la surveillance. Zay zany no fanontaniana apetraka eka dia any aminareo ny baolina misaotra anareo naharitra ny elo ame fotoana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.